Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'ity zoma alina ity hampanajana ampitiavana no hanasananao iaraka aminay hatramin'ny farany atao anatin'ny orairay mahery ny fiainam-bahoaka ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra sosialy no resantsika atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'ity arivan'ny zoma ity tsy inona izany fa ny vaovao misongadina atato anatin'ny tapabolana atato anatin'ny herinandro farany dia ny fisin'ny traboina marobe sy ny vaovao rehetra mifandraika amin'izay eto Antananarivo renivohitra vokatry ny andro ratsy izany. Tamin'ny teny ity dia nanasa olona maromaro isika eto amin'ny fandarana mikolo hevitra, hiady hevitra, hitondra hevitra amahavahany zava-misy amin'izao fotoana izao. Vahintsika voalohany izay tonga namaly ny antso Andriamatoa Rabarajaona François d'Assise, izy dia technicien supérieur amin'ny bâtiment izany. Pona ihany koa amin'ny faritra Manaritsoa afovoany eny Andranomanalina sy ny manodidina eny. Miaraba anao tompoko tonga soa tao anatin'ny fandarana. Miaraba anao Andriamatoa Nkaja, miaraba koa ny fandarana Mikolo TV, miaraba ny technicien ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana Mikolo TV era Madagasikara. Mikolo hevitra. Mikolo hevitra. Ny vahintsika manaraka dia Andriamatoa Andriana Soavina, izy dia piasa mpitrandraka vato ary filohan'ny fikambanana mpitrandraka vato eny amin'ny boriboritany faharoa eny amin'ilay vato Kotidi. Ina Kotidi. Ina iotsaka eny boriboritany faharoa. Miaraba anao tompoko tonga soa tanatin'ny fandarana. Miaraba anao Andriamatoa Nkaja, miaraba ihany koa ny technicien ato amin'ny kolo hevitra. Kolo TV moa zany kolo hevitra. Mandeha amin'ny onjapeo ihany koa fandarana. Ay dia miarahaba ny onjapeo rahatekobo ato amin'ny kolo TV. Toraka zany koa sy adonina ireo mponina rehetra eto Antananarivo na izay mahita eran'ny nosy dia miarahaba rahateo koa ny traboina mbola velonaina raha teo ary mondroka mpanazana moa han'ireo ndosy ny fahafatesana. Ny vahintsika fahatelo dia ny solombavambahoaka ny Madagasikara lany tao amin'ny boriboritany faharoa voakasika izay mivantana ihany koa Ramatolanto Rakotomanga tonga soa tanatin'ny fandarana tompoko. Miaraba Nkaja, miaraba ny technicien atao amin'ny Kolo TV ary isika ny tokantrano izay manaraka an'ity fandarana mikolo hevitra eto amin'ny Kolo TV ity. Isan'ny nasaina ihany koa tato anatin'izao fandarana izao ry zareo avy amin'ny misampandrara ny BNGRC ny fitoerana izay misana ny vonjitaitra rehefa misy ny tranga sy ny loza voajanahary ihany koa zany isan'ny nasaina ihany koa moa ny teo anivony ny pompier na ny mpamonjy voina teto Antananarivo renivohitra tamin'ny ora farany dia nilaza ny tsy fahafahan'izy ireo manatsika izany an'ity fandarana ity izy ireo no miantony izay miankina manokana amin'izy ireo raha ny fanazavana izay voarainay tompona ndraikitra ato anatin'ny fandarana izany. Izany naty zany tompoko lasy tompoko vavy tsy anakanatsika tsy resaka ny zava-misy eto andrenivohitra izay hoe tsy fahatongavany eo anivon'ny BNGRC sy ny mpamonjy vonina izay niantony mahakasika olona amanalinaliny amin'izao fotoana izao ny zava-misy eto Antananarivo. Niezaka izahay nanontany ny olom-pirenena tsotra mahakasika ny hevitra izy ireo ny amin'ny hoe mifanandrify amin'ny zava-misy ve ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsotra zany hoe ny isam-batan'olona sy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana malagasy manoloanan'izany hoe ny renivohitra Madagasikara amin'izao fotoana izao no mitondra takaitra vokatrizay andro ratsy izay efa nialoavana rivo-doza izay ndao ary raha tsika ny hevitra izy ireo izay sendra ny mpanao gazety teny rehetra teny. Endriky ny tanàna aloha ny kara manana vaizana farafaratsy jerin'ny lafiny rehetrarehetra izy fantatra aloha zao dia tsy dia mifandraika mihitsy izy misy retard be aty ohatra hoe tsy tonga dia manaidraikitra avy hatrany sady le izy koa zany tsy hoe vokatra le andro ratsy ihany fa nisy le izao zany vao mitranga koa ny zavatra zay mipotehany teo aloha zay fahalalako azy zany aloha dia zao vao tena metraika miaraka amin'ny andro ratsy. Fanjakana zany mandray andraikitra fa mandray andraikitra tsy azoka tsy tena mandray zany fa mandray atendrony fotsiny raisiraisina kely tsongotsongorana zay azo tsongotsongorana zay metimety amin'ny fieritreretana zany dia azo raisina fa ny tsy metimety aminy zany dia eny tavela eny ambany eny majinika eny foana zay.
ahoana indray ny olotsotra manoloana an'izay le fandraisana ndraiky ny olotsotra atao betsaka amin'ny mangoraka nefa tsy afa-manoatra koa amin'ny vidim-piainana fiainana sarotra zay ohatra tsy dia mbola hitako aloatra amin'izao mbola tsy dia tena hitako tsara hoe tena mandray andraikitra fanjakana ohatr'izay otra fanjakana ahoana indray ny fandraisana ndraikitra ny olotsotra mahita vena ny olotsotra aloha mahita vitsivitsy ihany ohatra hoe lalana potika ireny dia mandray andraikitra ihany ny olotsotra mba hoe manampinampina izay azo atao amin'ny arako ny fahitako azy aloha dia ny olona zao ankehitriny tena mafy mahazo anazy nefa le fanjakana ohatrany tsy miraika amin'ilay zava-misy indrindra fa ny faritra Antananarivo zao tena potika tanteraka mihitsy nefa fanjakana tena tsy miraika mihitsy azatoko hoe satria betsaka be le zavatra simba zany dia lasa sahirana be daholo hatramo madinika be dabe mihitsy zany le zavatra simba zavatra misy mandray andraikitra ve amin'izao aloha za ohatra mbola tsy hitako hoe mbola ohatra tsy dia misy mandray andraikitra mihitsy le satria lasa ohatra fampitaza fampiandry daholo fotsiny zany le izy dia lasa sahirana daholo le vahoaka amin'izao izay ny hevitry ny olo-pirenena tsotra zay sendra-panao gazety teny tsena moa zany nanaovana ny fankalambavana iny angamba tonga dia atomboka avy hatrany amin'Andriambatora Barajaona François d'Assise poniny eny amin'ny faritra Maharotso au centre avoany eny Andranomanalina eny ihany koa be dia be ihany koa nitrabona teny aminareo teny miakatra ihany koa ny rano isan'ny nahita faisana raha apetraka aminao ny fanontaniana mitovy tamin'ny napetraka mpanao gazety tamin'ny olo-pirenena tsotra teo manahoana ny fahitanao fandraisana ndraikitry ny isam-batan'olona sy ny fanjakana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao zava-dehibe tokoa zay fanontaniana izay manoloana ny zava-misy atao amin'ny faritra Antananarivo aloha amin'izao fotoan'izao satria raha heverina dia tompon'andraikitra voalohany amin'ny zava-misy amin'izao fotoan'izao aloha dia angamba heverintsika ary miara-manaiky fa ny fanjakana tompon'andraikitra voalohany ka noho izay indrindra dia azo tsoana angamba ny hevitra hoe misy ny fisalasalana ve sa misy ny fampiandrasana voalohany indrindra zavatra tiako tenenina amin'izay resaka izay dia zao raha toa ka vonona hitondra le fanjakana ianao mialatsiny amin'le ohatrany hoe kebaiko kely atsidika angamba tsy fantatro mety hoe gouverner c'est prévoir ka tsy fantatro hoe tokony efa nisy zavatra voafaritra ve tao tokony zavatra efa voamaritra ve tao satria ianao vonona hitondra zany dia angamba tokony zavatra efa nieritriretina amin'izay zavatra zay amin'izay fipotra ny loza rehetrarehetra na avy amin'izy izy aloha na avy amin'izy fa mbola tsy hidirako hoe voajanahary ty sa inona fa rehefa avy eo mety hidirantsika any tsy inona zay ka ny tiako tenenina dia hoe amin'le fandraisana ndraikitra fanjakana dia ohatrany hoe ahitana zavatra tsy dia hita taratra loatra hoe tonga dia ndraisina mivantana le andraikitra raha ity teny fotsiny a voalazanao teo moa hoe miponina any amin'ny faritra Manaritso iny Andranomanalina hatramin'izao dia tsy fantatro hoe ndrano miakatra ny olona betsaka ny sahirana na mpianatra mandeha mianatra ara dia fatahorana fa engany Andriamanitra andrenanary zany mba tsisy hoe misy mivalana retina raha mitsahana isan'andro andeha hianatra io fa dia tsy maintsy mitsobodrano aloha ianao zany andeha hianatra nandeha hiasa manala kiraro amin'ny faritra Andramanalina iny ka zay ny tena hoe engany Andriamanitra andrenanary mba tsy iseho zany hoe misy mivalana retina na mety izy koa ny hoe inona ny zavatra miditra amin'ny sosokoditra mba tsy hiditra vatany olombelona ohatran'izay le izy ka dia zay zany mampitonga ana misalasala sy miaya hoe le fandraisana ndraikitra fanjakana ave efa iprévoir ave izy hoe raha tamitanika ohatran'izao miala tsiny sa dia hoe mampananana olona fa fahitako azy manokana aloha dia ohatran'izay manaraka izany ndray mitrasy amin'ny isam-batan'olona aloha dia ny isam-batan'olona aloha raha azo lazaina dia ao ihany tsinona le resaka taloha na tonga ny problème be zany hoe otraboiny dia marina fa voajanahary ny orana ohatran'izay fa ny olona koa nge taloha tsy nisy fitsipidalao marina tsisy lalàna fototra ny fea tsisy zavatra azo hoe ny famara ny olona zany amin'ny fanaovana zavatra mety eo amin'ny fokotany na isa-tokantrano raha ndray ohatra anankiray fotsy amitrasany zavatra hoe io fako io aizano ariny marina fa misy mipobelona marina aloha fa le pobelona sy ny zavatra misy mety tsy maraka fa nitatatra indreo no atao fanaripako eny indraindray
aloha ataoko indraindray so mametsika any olona sasany hoe azy pisaraka tsy manary any fa mpivarotra morondalana mpivarotra tsaramaso mamofo tsaramaso dia miotritra tsaramaso ano very dia zay ny tiako tenenina hoe ndraindray koa moa le olona avaminy koa mahatonga ali zany hoe hatramin'ny sambatan'olona tsirairay ka le fandraisana andraikitra tsirairay raha tsy misy mihitsy fa tsy pidalao ifanarahana na lalàna fototra ifampifehezana za aloha dia mino hoe na inona hitrango io na inona hitrango na misy eo BGRC na misy eo apipa na misy eo inona dia za aloha tsy dia mino loatra hoe tonga ty ny tondradrano amin'ity taona ity enga io mba tsisy amin'ny hery taona aloha dia hoe nanao ny asany zay nanao ny asany fa raha misy ndreo afaka telo taona dia za tsy mino hoe mbola afaka io zavatra io raha tsy misy fandraisana ndraikitra hoe kanalina ndritany ve voacuré kanalina ve voadio tsy fantatro io zany manadio an'izay malaza makasiraka ndre matora barazona ndre matora ndre nasoavana izy teny amin'ny faritra ivy ianao kosa eny amin'ny faritra bony ahoana ny hevitra fantanena mitovy ihany fahitanao fandraisana ndraikitry ny isambatan'olona sy ny fanjakana manolona ny zava-misy ya misy oatra besaka ndre matoa enikaza ny tenena hoe ahoana ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana eo anatrihan'ny zava-misy ny loza voazanahary na ny zava-misy eto amin'ny firenena raha ny fahitako azy tompoko dia ito dia sahako milaza fa ny fitavozavozana ny besaka mitavozafoza satria ny antony raha sy misy ve zavatra tena efa midona grave zay vo tonga ianao tokony zay reheva namialohany zany na tiana nazy tiana rehefa tonga ny période ny cyclone amin'ny décembre janvier dia fa fantatra fa androny mahalena igny tokony efa iomana ianao am'izay eo amin'ny social-mbahoaka tiako tenena ohatran' zao loza voazanahary mahazo ansika zao raha sy tena miatra misy ny loza dia tena hoe sanatreny vava ladiny hoe misy fahatolona ve zay vo tena ikoropaka ianao manao izy fa tara ka io zany eo zany de ohatrany hoe tiana mafy kely ny teniny razoko be ato nilaza izy tamin'ny teo moa hoe mitavozavoza tokoa ny fitondrana eo anatreny loza voazanahary misatra misika am'izao fotoana zao manao izy fa tara loatra tiako tenenina zany asa le fiomanana tokoa angambany no siampy le fiomanana na ahoana ny mahatonga ny fitavozavozana ara-sosialy io zay moa zao hoe ny mitapitenimbotra mazava ho azy rehefa ny mitapitenimbotra igny le zany de fa fantatra tsara fa ny tena problème igny de ny tany mitoa nato mahatonga an'le tany mianzera nge de le canal d'irrigation ivoaniny rano hikorian'ny rano satria sisy ny canal tokony ivoan'le rano de miparitaka am'izay paritany rehetrarehetra igny de malemy tany de mirodana zaho akory na miteny an'zany zany sy hoe vita androany de androany io zavatra io satria raha azohina ma zany le fitondrana zany atreto sy de hoe tiany fa hatramle taloha efa tokony mba nijerevana zany hoe inona ny zavatra problème hiatra amreto vahoaka reto inona ny loza mety hiatra amreto so de tokony asena canal d'irrigation avy any ambony avy any mba sisy déborde le rano de miteraka fiotongalana sy ny karazany zany de andraikitry ny fitavozavozany daholo tompoko raha matolato rakotomanga fantanina mitovy raha mato solombavavahoaka ny fahitanao ny fandraisandraikitra ny fanjakana sy ny tsirairay reny moa izy reny tsika zany amin'ny mahasolombavambahoakanay dia avy any amin'ny vahoaka no hoentinay ary zay koa dia mahita hoe inona marina no tena zava-misy eny ifotony ka raha mijery an'ireny olona nanontaniana tetsytero reny dia mazava be reny aminay zany amina solombavambahoaka dia hitako fa ny vahoaka ny tsirairay dia miezaka mandray ny andraikitra tandrify azy fa ohatrany hoe efa tsy mieritreritra tsony izy hoe afaka manatena fitondrana ve amin'izao toedra raha misy sy ny fandraisana andraikitry ny fitondrana zao za mahita mba tsy hitenenana hoa hoe tsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana dia miteny hoe be fihetsiketsehana loatra ny fitondram-panjakana raha tsy hiteny raha ohatra ka hoe amina zavatra miseho zavatra indraindray misy zavatra kely tsisy dikany fa tena lasa atao tamtamina be le izy mba hisehoana hoe efa mandray andraikitra zay be teoria ozy izy ny olona eny amin'ny tanàna eny hoe le fanjakana ny raha matosolombavambahoaka tonga teto daholo nanao mannequin teto daholo ny fitondram-panjakana rehetrarehetra tsisy tonga tena raha ohatra ka tsy andray ohatra fotsiny ery amin'ny avaratra katso fa hatram'izao herinandro zao
tsy hita hoe aiza ilay asa vahoaka ny zao efa reraka hoe inona ary ny tokony ho ataonay neny vahoaka zany a de hoe ty maika dia raiso ny fanapaha-kevitra ataovy ny asa fa tsy azo endrasana intsony izy ty ny nasaina moa ny BNGRC nanasan'ny pompier tsika raha teo ry zareo afaka tena nanazava hoe zao ny fandraisana andraikitra nataonay fa tsy velantsika mpandringany resaky zay am'ty androany ity ny zavatra nanakoroa tena sogadina tato anatin'ny herinandro farany de zao nidina andalam-benitra boina iny aloha zany ny zavatra niseho iny tsy azo Andriamatora Barajonina nahita hoe inona zavatra nitrangateny a fa ny anankiray koa de hoe misy vato zay efa misy fandraisana andraikitra kosa zany na tianareo na tsy tianareo hoe efa ianjera le vato fa melanareo eny raisitsika tsiraray angamba le zavanisy Andriamatora Barajonina inona marina tena nahatonga le olona tena nirotsaka tao anatin'le fidinana andalambe tao anatin'izay hoe fiakaran-drano zay ny tena marina angamba raha hoe mitrasian'le fidinan'ny olona andalambe tamin'le fiakaran-drano de ohatrany hoe zavatra tsotra ihany l izy ny antony misy zavatra anakoroa moa zany tiako tenena azavana mifikasika an'izy io voalohany indrindra de le olona zany ohatrany hoe leo mihitsy izy ao anatin'le rano satria ny rano efa ny ambany fandrina no mipetraka amin'ny partie basy amin'ny ampifiloam-bodirano iny nga moa zany zava-baovao rehefa fahavaratra tsy de hoe zava-baovao loatra fa misy ihany ny sataona fa zay le teneko tamin'ny voalohany teo hoe tamin'ity ohatrany exceptionnel kosa mifiakatra ny rano hoe tsy de nitovy loatra tamin'ny sataona raha tsy de fotsiny azo hoe eo amin'ny fiangonana katolika ampifiloam-bodirano io zao tafiditra ny ampiangonana zany ny rano de raha te hivavaka zany de voaka amin'ny tokotany malalaka eo amin'ny faritra masery io nefa reo mimpandraitra boina taloha raha misy zany taloha tamin'ny faritra ambany iny ao amindreo zany natobo ny traboina nefa zao izy kosa fe partian'le traboina zany tafiditra ao anatin'izay koa izy de na kristianina raha mivavaka de voaka eo amin'le tokotany malalaka kely io zany ka izay zany ohatrany hoe nampisy ohatrany olona ihany koa tamin'le resaka anankiray hoe efa tafiditra ty aminay mihitsy ny rano ohatran'izao aiza fandraisana andraikitra ny fanjakana inona zavatra tokony ho ataonay le moa tsy fantatro hoe inona tokony atao fanjakana am'izay fa kote anankiray koa araka nitsolotsyfona emiko de io moa resaka fiainan'eto Madagasikara hoe tsy fantatro hoe nisy naprisika koa fery zareo amin'ny lafiny anankiray hoe andao tairina ny fanjakana de ahoana fanerana azy de ohatran'izay zay zany fahafantarako hoe zavatra nitranga te raha matosolo mbavabahoaka inona moa le ay le momba ny any amin'ny rano tamin'ny sabotsy zay tena nidina teny ary tena marina mihitsy fa tena mandeha sarety satria tao amin'io masery io zay tamin'ny sabotsy ny zara zany izay voatsirambony tanana no entina tamin'ireo olombelona ary tena nahita maso zay ho teneniko hoe mila mahita maso ny tompona andraikitra fa tsy aseho amin'ny hainao manjery fotsiny satria indraindray mba misy miova kely na ohatra zany ataonareo fa aleo zany mahita maso sady ny vahoaka koa dia milanao miaraka petsapetsa aminy milanao miara-ory aminy milanao miaraka mahatsapa ny marary aminy ka ny olana momba n'ilay eny amin'ny rano dia ilay resaka ino moa ty canal le fivoahan'ny rano iny zany ny vahoaka eny amin'iny ambany tanàna na ambalam-bahoaka iny le feno rano dia tsy tapaka ny teny hoe izahay tsy nona izahay tsy mila fanampiana avy aminareo fa vao io canal io mba hialan'ny rano aminay za aloha mahita henikaja fa tsy solution zany motopompe zany atao inona motopompe satria le rano ty zao le EPP na CEG lefa tamin'ny hainao manjery ty le EPP feno rano eo tokotaniny de misy rindrina zany tamboho de atao amin'ny ivelan'ny lalana zany feno rano mitovy ny voan'ny ranony de le motopompe maka rano atao amin'le ao anatin'ny ana avadika ato akaiky ato miverina eo ihany iny fa ny zavatra tokony ataon'ny fitondrana zany na ny commune na izay tompona andraikitra mahefa dia tsy mila mivorontsony fa tonga de jerena hoe faisable ve ty sa tsy faisable de eo no eo tonga de atao satria le canal ny aty efatrandro aty aoriana anao na herinandro na tapabolina teoriana hoe zay vao ny vahana ilay canal ny vahana ihany ko naninona ny andro ela be zay zany le mahatonga le hoe tsy mandray andraikitra aingana ny fanjakana satria isan'andro ane de olona maty olona marary olona nona olona ao anatin'ny loto mihinana maloto zay ny tsy tapan'le olo hoe segondrana eny no isaina amin'io hoe fa tsy resaka ray andro tsony mety zay ve nahatonga le olona nidina
leo ny olona ka leo ny olona satria zay no hitany a fa antso mampaneno lakolosy ry zareo a mba andraisan'ny fanjakana aingana amahana aingana ny vaolana izay mianjady amin'ny zareo. Nareo aveny tapitendrimbohitra eny Ndray Matory Andrianasoavy nefa nampidinina ihany koa azo toerana ambanimbany voakasika io resaka io ihany koa nareo am'izao fotoana izao. Ia misaotra betsaka Ndray Matory enika azy. Voalohany aloha lafiny anankiray dia nandray andraikitra tokoa ny fanjakany. Ny andraikitra nyresi ny fanjakana voalohany raha voana eny hoe misy vato atahora eny etapika voana eny. Inona ny tokony misy ireo tokony ho raisina. Dia tamin'izay moa tamin'ny alahady alina zany hoe nanomboka sabosy ariva zay fa netany événement io isorana manokana aloha raha matosolombavambahoaka ny asoina nanoina ny aho tamin'igny ariva ny lahady igny any. Ny dododo ny tady lala satria ny andro efa maizina ary namory vahoaka nandrisaka tamin'ny folo alina hoe aiza ny hamindrana-nareo eo anatrehan'izany vato ikodidy izany satria sisy azo atao fa ny andro alina moa. Fanjakana tamin'izay fotoana zay efa naheno daholo. Ka rehefa naheno kosa ny fanjakana zany ohatry ny ampidiny dia nandray ny andraikitra izy. Ny andraikitra nandresiny moa dia niaso nanome trano ihany koa mitovy amin'ny nataony madame Solombavam-bahoaka teo hoe aty ny hamindrana-nareo vahoaka aloha hatreto. Dia nafindra tokoa ny vahoaka. Rehefa nafindra ny vahoaka dia io moa zany mandeha ny rimera satria afindranao izy miala ny tokantranony. Ka rehefa afindranao miala ny tokantrano izy iza ny amina ny tokantranony ao ary. Dia ny zavatra ohatrany nasikaiky kely dia ity lasa nifindra le olona zany nafindra ny moraiky mazava azy zany taona nentana dia ny zavatra nahagaga arakaraky le namaro an'le force satria nisy nanariraotra nangalatra ny sasany. Nefa tamin'izany fotoana zany ny force zany fa be dehibe. Inona le mesure d'accompagnement zany nampiarahana tamin'ny famonjena le olona Trabona? Ny mesure d'accompagnement zany dia hoe afindra aloha nareo dia embenana ny tanànanareo sy ny harenanareo. Zay zany ny fanarahana aloha. Rehefa nafindra nefa le olona dia ny zavatra nahagaga dia nisy nanariraotra nangalatra. Eo zany le olona dia efa ohatry miao hoe ahoana ary le fanananay. Ny aina moa atahoana ny fanjakana isoanako izy vavanoka satria ny aina ny ambony noho ny arena. Zay moa ko verivery foana satria ny arena ho ny fitady. Marina zany aloha e. Ny arena ny aina sy mba nanampiry fa ny arena fitady. Nefa kosa ny tompoko mitiano sarotra ty na very fanjaitra anankiray ke tompoko maharary e. Miasarotra zaho am'izao. Ka ny hamerenanao an'igny raha be. Raha mbola miaina le olombelona zany dia sarotiny ihany koa izay miarena na dia ekena fa azo tedavina ny arena. Fa fomba fitenena fa mba mariany. Ary resaka mesure d'accompagnement le zay zany olona zany zao hoe fomba ahoana sady amindranan'ireo olon'ireo araka ny tokony ho izy. Ny famindranan'le olona zany ny problème zany. Fananana moa zany. Nene, zay zany eo zay izy olo hoe afindra le olona dia ny mesure d'accompagnement dia hoe arovana zany fi reto ny emoreky reto ny force miambina ny harenanareo sy ny fananareo fa nareo ny raha aloha. Zay zany napetraka ateto. Dia ny problème zany dia mifindra zay jusqu'au vela. Ny farana vela ity famindranana ity. Ny zava-misy hoa zay le teneniko hoe ny fanjakana dia miasa tokoa. Gn'asa ataon'ny fanjakana dia manao an'le manampahaizana isan-karazany. Manao étude an'io vato mitrakatraka io. Mandeha ny FTM, mandeha ny yoga. Ny olona manampahaizana isan-tokazany zany ao daholo mirafadrafatra ao manampatra ny fahalalany rehetrrehetra mikasika an'io vato mandondona io. Dia variana ny olona zany fa le ny tanàna anay sanatrin' zany ohatry ny tanàna an'ireny Beyrouth reny feno force ny tanàna feno miaramila ny tanàna tsy manana lahelo amin'le force akory fa zanaka daholo reny ary zany sy raha lahy daholo zoko betoray sisy maharasy an'izay fa le problème an'le olona dia hoe afindranareo mandra-povily izahay ity le vato mbola sisy voakitiky. Olona iomborana ny Trabona rehetra zay. Ohatrany ahoana ny mesure d'accompagnement tokoa amin'ny reny hoe Trabona eny amin'ny faritra ivoreny amin'izao fotoana izao fiarovana ny toerana avy ny ailana izy ireny sisy. Mitovy olana amin'izay ve nareo le Trabona eny amin'ny faritra iva? Raha jerena moa zany ny fipetraky ny Trabona eny amin'ny tanàna misy anay amin'izao. Dia matetika any amina EPP amina toerana malaladalaka masira sy namandray zany zay zany tena ny akamaroany mitoerana zareo. Ny fiarovana fanana betsaka satria moa eny aminay zany tena marina tsy dia mbola ahitana loatra n'le hoe mirodana an-trano e. Misy hafa vitsivitsy zay aloha soran'Andriamanitra tamin'ny faritra iny tsy dia nisy mirodana an-trano loatra fa mbola atahorana fotsiny mitritra hono ny trano. Zay zany zava misy am'izao. Ny koa le hoe tsy mety miala lavitra le trano le olona fa sao dia misy mahamaka le tranao dia ahoana ny voateninao mialoha moa fa saky teneko hoe ary io problème anankiray io
hoe afindrare amin'ny EPPRI de ny aty io avela am'izao de zay zany problème an'le olona hoe ataohoana fandao an'le fananana zay tavela ato nefa ny tena findramonina ry amin'ny anatra bonina ry de eo zany zao tsy fantatra hoe iza no misahana le zavatra tavela sy iza no isahana le resaka aty amin'le olona traboina zavatra fantatra de hoe aty amin'le traboina nge zao resaka sakafo fotsiny raha fahafantarako azy raina de any koa matory de any matory ohatran'izay de le resaka aty zany miaka eo ny tanàna miaka ny tanàna tsy hitanao zay hoe iza ny miambina andreo iza ny tomponantoka amindreo zany am'le tomponantoka mihitsy zany zao ny tena ametrahako an'le izy ka zay moko ny tena averiko foana moko le resaka tany voalohany hoe raha tsy misy fitsipidalao ifanarahana amin'ny fokon'olona mihitsy zavatra atao am'izao fotoana zao de nama manao foana mihitsy ny taoko hoe fanjakana sy mpitondra sy ndretraretra satria antony anankiray tsisy horesy lahatra mihitsy ny olona hoe tena marina zany rety teny zavatra ray tsotra fotsiny hoe fahadiovana sanao nge no miteny hoe oka samy adio reo mpianatra reo raha ny ampianarana hoe madio de tondranao savony sy nama izy any ampianarana nefa tonga any antrano izy même savony raha tsy misy ao antranony de ataony ahoana moa zany mampanjaka an'le fahadiovana inona le fahadiovanao ampanjakainy ary inona no hainy zay zany tena zavatra lehibe misy zavatra tsy mety zany de ohatran'izay koa le amin'ny ty traboiny ity miteny anao hoe fondrafa gravy ato hoe miakatra ny rano so de ohatran'izao le zavatra ny herin'le olona tsy fantatra hoe ataonao ahoana le zavatra ny ariny tato de raha satria miala varizy raha raisy fotsiny hoe ranorodana tokoa ary ny tranony tato de retolo ndreky zao de makaiza koa rehefa aveo tsy fantatra hoe makaiza tsy fantatra mety efa hoe miprevoir aveo fanjakana am'zany filoha manjavozavo zany le hoe ahoana no avy momba an'ireo trabondreo raha matory solom-bavam-bahoaka ny olana dia betsaka ny tsy fifampitokisana intsony eo amin'ny fitondrana sy ny vahoaka hoentina any ka manisy ayay daholy na ny vahoaka ary na atao hoe manana n'izay finiavana zay ary le ao anatin'ny fitondrana hoe ijery marina ikaroka vahaolana ho an'nyretolony reto fa ilay fomba iresana amin'le vahoaka tsy endry zareo za zao androany na eno tamin'ny vaovao hoe tsy maintsy ampiasa forsa ny Emorex zany avy any amin'ny BNGRC analana an'ireo olona etỳ avaratra Katso reo tsy maintsy miala ozy izy zareo androany alina de ozy izy za hoe fa ahoana ary lasa mieritreritra le olona vao mainka izy tsy mety miala amin'ny tranony satria lasa zany ny eritreritra le olona so de hoalain'ny fanjakana indray ny tranonay so de zay ve ity ve ny vato ty ambony ity de milatsaka eo ambany eo de maninona zay ary amin'ny sisiny ary za zany de mahita hoe ny tokony ho ataon'ny mpitondra voalohany indrindra dia ny fifampiresana sy azavaina marina amin'ilay vahoaka hoe zao nery olona hitanareo ty zao ty karaha milatsaka io de mety hiparitaka ohatr'izao reo olona reo ka noho izany tsy maninona fa mifindrinareo de ny solotenanareo ary andao hiaraka iambiny satria tamin'iza tany lehilahy ady ny teneniny le ramse ndretsoavy natao dia nyresaka tamin'ny vahoaka ohatran'izany resahako zany de ny tena ry zareo satria efa nahita efa ny lahady alina nety efa vita ny solution hoe tsy mba miandry zany nanaiky ny ministre ny enseignement supérieur teo amin'ny lahady alina iny nanaiky ny président n'université amindranan'ireo olo ny lahady alina nanaiky ny directeur en croix za teo de nakeny amin'le vahoaka ny vahoaka amin'ny sivy sasany alina zany mbola feno ny chifle eraky ny tanàna za tonga teo de ny tena ry zareo zay madame député hialy zay vonina ny aly zay fa atao ahoana le fanananay de tonga de teo no eo ihany de niantso ny commissaire ny deuxième arrondissement teo eo ihany izy de ny tena iny io vavolombelo io ramse io nandefa polisy anankiroa hidina eny ambany eny fa nangataka izy hoe asivy solotena amin'ny vahoaka quartier mobile io arany mba miara-miampina amin'io polisy io tsisy olana mihitsy ny teo fa ilay fampitahorana ilay tsy fahaizana miresaka ilay fisehosehoana dia lasa matahotra amin'ny vahoaka Andriamatora Barjona François inona masarotra ny ampiarana an'izany eny aminareo zay fipetra zay hoe misy miambina le entina sy le fananana amin'le trabona zava-misy aloha de tsy raha eny amin'ny toerana misy anay zany fa azo lazainy hoe vasta loatra angamby ny
le miteny hoe ambany tanana iny angamba aloha tsy de manavanana sofa loatra amin'ny faritra iviny fa zavatra vasta loatra le izy ka le traboina zany tsy voafetra hoe reto ohatrany avaratra katso ny tenen'ny madame député teo tsiny voafaritra hoe ty zany avaratra katso miaratratra reo fa ny eny amin'ny faritra iva misy ana izy zany sasany indiany ilanvato tsy fantatro misy folo safiry sasany andramanalina sasany andavamamba sasany tonga hatra ty anjezitra tonga tia iny ty avaratra ty iny ty gara avaratra ty tonga rehetrany tonga andrehetrarehetrany zany le traboiny ka zay tsy fantatro hoe zany rehetrarehetra zany ve eny zay mo rehefa tiny no tsara zany de mety vita no sahana zany fa tsy fantatro hoe mety misy responsable de sécurité ve afaka apetraka tsirairay hoe ty ny tranonao mialanao ty ndana fa ty misy olona ray ambona anio toko zay zany le problème de raha ohatra hoe erindray misy tranon'olona telo nefa ry misy tranon'olona firy rolondreo alefa ry rehefa aveo miaraka fa tsisy mitarika ave manao an'izany tokony anaova inany tsy anaova ny olotsotra ny olo-pirenenany zay eny amin'ny faritra misy anao ka zay le teneniko anao hoe raha tsy misy ny lalàna fotrana fitsipidaloha averiko foana manko resaka io hoe zao le fitsipidaloha rehefa misy ny traboina de tsika reto miaraka mba zao no atao fa raha samy olokoloko azy ohatran'izao satria manko fiainana eny amin'ny faritra ivina inge de ohatran'ny sarotra be zany eritreritra hoe ndao tsika ifamimetanana zany famimetanana matoa misy de ny zavatra iainany olona rehetrarehetra ohatrany hoe inona ny famizantanana eo fa misy zavatra simba eo zao de famietanana fa raha kizy teo an'izany hoe traboina zany mety misy ny filoam-pokotany mpikambana fokotany malala tanana sy ny sisy fa raha majoritaire aloha no resanao an'izany angamba mety ho sarotra samsahirana amin'ny indrindra mantsy ny anao tafiditra ny rano zay koa matahotra ny jola satria raha malala ihany ny tanàna nama tsy solution tsolo mihitsy ve zany fa tsy maintsy sakoroka ve zany ny eny amin'ny faritra iva angamba tsy de zay loatra ny tena marina hoe tsy solution ntsony fa misy zavatra tokony ho atao zany eo hatrany amin'ny filoam-pokotany vao manomboka ilatsaka filoam-pokotany ianao de tokony fantatrao zany hoe inona problème ty tanànatsika mianakavy ty de reo filoam-pokotany misy firy izy eo eo amin'ny manodididina eo tokony mahafantatra an'izay de mampita an'izay amin'ny chef district zany hoe le izy mihitsy zany tokony hoe raha ndrehetra mahafantatra zany le problème fa tsy rehefa midona ohatran'izao de iza no dodomina makany amin'izy iza no arahana any amin'izy ary no alia zay nge le problème matetika de fanjevijevy eo io koa mo za tsy de maresaka politika aloha fa ifonako fa tiako tenena hoe le fizarazarana fotikevitra politika koa manimba zavatra vao tsy anina de fa ngamba tsy mananina tsy anina de ngamba tsy fampatoko tsy niverina am'le resaky ny député teo le izy zay ny zavatra anankiray amizeo ka le izy zany tokony arahany rehetrarehetra mamaritra mihitsy ary miara manaiky fa hoe zao ny zavatra tokony atao satria zao ny zavatra mety miseho ety amin'ny tanàna tokony aingany amin'ny fokon'olona zay raha ny tokony fokon'olona mihitsy niengan'le zavatra tokony mihitsy miainga izy andriamatora andriana soavatra tokony aingany amin'ny fokon'olona ihany keo fa mahana ny olanareo eny raha le ampahany fanazavanao teo ary mitovitovy ihany na tsy na hoe faritra iva sy faritra avo ara le toerana situation géographique an'le izy ahoana tokoa zany tokony anaovana an'ireo vato reo sa hoe ahoana ny olana de hoe le olona mety ho avitra fa raha potika daholo reo ahoana moa zany ny fananganana an'ireo tranireo iny le vato aloha zao zany mbola tsy menjery ahoana ny tokony anaovana tsy solution mihitsy ve efa misy an'le vola hoe 570 tapitrisa ariary zay raha tsy diso hoe androdanana an'izy io zay zany ny tenen'ny technicien araka fanadadinina nataon'ny mpanao gazety teny atoerana ahoana maninona no tsy tonga de raisina le fepetra maninona mbola tsy hita le fandravana le vato sotra besaka andriamatoenika azy eo indrindra sika zao raha itely hoe sy mandray andraikitra ny fanjakana sy any kosa le resaky tena isorona be deabe izy fa tena mandray andraikitra tokoa matoa mandefa reny amoregreny izy feno ny tanàna amin'ny lafiny anankiray ny andraikitra sy adidy reny matoa mandefa reny teknisiana isa sokaziny tonga eny apotiny tonga eny fotony ary isakisaky angamba tonga eny nareo moa mahita ny zavatra fa apeny 30 minutes isakadiny ray misy olo tena mpalakana foana mijery an'le toerana
tena manao ny andraikitry ny tokoa izy nyendriko ela nefa de ty hatraizy io fetrany andraikitry ny io eo anatrehan'ny reto vahoaka mifindra toerana reto hatraizany fetrany raha vao mahita an'le manam-pahefana tonga eny toerana mahita an'le teknisianina ny ponina eny de hoe faliny olona fa ho vova amin'ny fotoana faran'izay foy ohatran'le any amin'ny faritra iva ihany hoe tonga ny ianina de faliny olona le média aby izy zany hoe faly zay fa ireto ny manam-pahefana fa isizo ny ainay or nefa le zava zay reva efa nanomboka tamin'ny alahady alasileny talata larobia efa firy andro zay mbola sitra fireo foana ny famahafao satria araky ny zavatra eno aloha de hoe ny teknisianina ny manampahaizana ambony no manao ny fikarohana ny vahoaka madinika nefa valala sy mandaitiana sy de mahalala an'izay recherche ataonao any inona solution avy aminareo de ny solution avy aminay zany de zao rehefa nivory ny fokololona hoe maninona moa raha atao artisanal teo asa-tanana zahay tompo de sy manana diplôme avoleta momba an'io fitrandrana zany vato nareo ny andravan'le vato zany fa niadinay fokololona zany de hoe izay ny andravan'le vato izy hoe ain'olona narivo neo lokanady atahoranao anatin'io hoe sao de maninny ka izay indrindra nge le problème zay le problème monsieur zany miala sida ngamba mety zay ihany koa sy mampandrotry firenena indraindray ngambany ata ohatry ny sinosinona ty adigasy ty miala sida adigasy resaka hoe ny adigasy zany de mitsaika efa nanany gasy fa maka n'le azonao le civilisation ny velany le technicien supérieur ny aloko zay za kosa de milaza fa raha resaka vato zany sy ny italianina eny fa ny gasy de mahaity vato hain'io hainy adigasy io de ahoana zany anaovana izy io ny anaovanay anazy zany de zao ny eritreritray raha manana vola 5 tapitrisa zany vola nge zany 5 tapitrisa ariary 5 tapitrisa ariary devis zay devis araka ny fanadidina nataonay anefa ny asa ny anay asa tanana gasy kely ty 15 millions FMG zany hoe 3 tapitrisa ariary na 4 tapitrisa ariary atao 4 tapitrisa ariary vita io atao 4 tapitrisa ariary maximum vita io ary zay de migarantie mba sy lazako hoe 100% satria ny mihinambary raha tompo misy lasaky fa zay kosa de migarantie aloha ny 90% na 95% d'essence sisy vato milasaky ny any azona iantoka zany sapafiriny traikefa sy ny zavatra mitovitovy am'ireny firipolo firy no anao ny fotoana anaovanay anatanterana zay sy ray volana fa manome délai zay tapabolana vita io rava io vato io tapabolana maximum tapabolana mampiasa adigasy io mampiasa exploitation minier mpitrandraka vato eo folo lahy fosiny lahatray ankoatran'le main d'œuvre manilaka ny tany mbola lazika moa teknika ampiasaina an'izay avy eo ary io vato io sy apoka za de milaza efa nahianao zay koa zay za de milaza fa raha apoka zany izy eny tegna moa zany sy de nianatra film fanapohana vato aloha nefa exa militaire ihany koa fa mba nafatafantatra kely ihany fa sy de tany loatra lalako an'le traikefa fa raha vo io exploité atianao explosif de miparitaka reo vato reo gro any ambany agny daholo vo ihany ny trabonana vo ihany ny trabona isy andaniny ka raha vo soroana sy kelikely ampiasana eny teknikana iady gasy ny style anaovanay anazy zao nisy de rombako i zavatra nieritreretanay taminazy io raha zay revana any le vato fa mbola mipetraka ihany ny aty sy de voakitika loatra ny atao my base atao mifototry fa ny ry ambony dirany rano ny somary nyvanavany ka raha nataonay le système zany de hoe maninona moa ty zavatra ty raha ampiasaina zao hoe ampiasao béton anaovana béton zany eo 1m50 eo miala n'le fototry le vato lehibe de anaovana fer 10 na fer 20 zany ny ampiasaina de atao mortier de avy tokony eo 80 na mètre eo zany avyn'le béton ny vato ananan'egny moa ny fasibato misy ny akora zany misy afa somasy fer angambany hoe ho lafolafo de ampiakana le molo de sorona sy kelikely io de adoboka agnatika anay loha sy misy débordement zany io ny eritreritra nefa zay maharasy kely an'izay de ty milona loatra ka mety soroditino satria mbola misy fotoana ato mandriandriamato technicien mba my bâtiment fa raha ny béton angambany sy vitana 3 andro efatrano mira de sotenao de mety mbola malemy ohatroatra zany de hoe ela loatra ka mety ho andro raha ivolana ohatran'izany ka taraika be loa satria efa mizaly ny vahoaka miala ny tokantrano mitebiteby lava ny ankizy sy mianatra de zao système anaovanay anazy hoe jerevana le toerana misy an'io vato io fa mbola misy tany malalaka ao ary efa nyjerevanay le tany raha nyjerevana le tany de mbola misy lalindalina ihany aloha ny approfondir eo ambany eo io tany io any natanay adigasy me devra angadinay lalina io jusqu'en vato lampéry mbola sy mikasika an'le vato za aloha eto
sao de hoe ahoana raha voakitikitikoko mirodana misy lavaka atao ato aloha sy mbola kitina aloha le vato fa ny terrain no adiovina aloha vita sara zany ny terassemany io ady taloha vita ny ramble miakatry efa misy arika zay arifanina zay vo sorona par morceau sy kelikely migilina io vato io lasaka eo ka raha vo lasa io mandonidonina avoavo be io lasa io lohany io potena le zay vatibody kapona de mirava io mety anatiny agny misy maherihery de io ihany novanay protège amin'ny ataina karaza amy ramble karaza style mira de vitanay io fa fokony olona tsotra ny manao azy zany vita misy fa zany kosa zany eo amin'ny vola eo amin'ny le teneniko anato efatra tapitrisa ariary fa sy izay zany efa mahavita ary tsy efa nisy tompona ndraiky sa mba nikitikitika anareo ve hoe zay tokoa no atao eny efa nisy any aloha isorina ohatrany hoe ivolana alohan'ny tompony ao miala sy ny madame la députée raha manondro anao hoe sanatryty plateau ty ako isorina be debe ny zavatra vita satria nyresaka tamin'izy hoe raha izay ny atetaponareo fokon'olona ary de zao nyanaovatsika azy afaka hozy afaka manome an'izay vola 20 millions zay hanatanteranareo ny asanareo tsy misy autorisation kanefa kosa hozy de zao efa lasa ny manam-pahefana any fanjakana ny raha zao hatreto ka raha ohatra ka apiakan'ny any ambaratonga amboniko omeny fanjakana afaka hanao an'izay de sy problème ko hamanzay problème zay zay sonona manokana raha mato solombavambahoaka ahoana sy ahoana ny vahaolana mahakasika an'izy io zany mahita hoe mila enona aloha le vahoaka ary resahana tsara satria indraindray ane le atao hoe servitanana malaka amin'ona vaditra koa e raha olona 7000 dahalo miova foary menao 22 milliards d'ariary fa le olona nona sy ny karazany mila jeren'ny tompona ndraikitra zany hoe inona daholy no tena tedaviny trabona eny amin'ny tanàna iva eny akatso eny amanjaka miadana satria zao raha ny eo akatso de za miteny an'ireo olona tsy trabona ny eny akatso ireo olona ireo de olona manany maizy azy to eny eny akatso tsy mila n'izany vary zaraina zany ny eny akatso fa nitedaviny vahoaka ny eny akatso dia tsy mba aloha ny tranony tsy enjery dia fa ataovy zay tsy ampienjerany iny aingana be iverena ny fiainany normal zay ny zavatra tedaviny zareo nefany mitaraina eniko hoe tsy mbola ahafahana manao an'le izy tsy misy budget ny fanjakana floan'ny république sy ny prime ministre ny tonga teny de tsy isy ve vola ho anaovana n'io zavatra io raha ohatra ka zay anka ty vola be ty indray loha fa za samy mahita hoe diso ny fitotro am-panjakana hoe mizara vary an'ireo olona ireo tsara ny fizarana vary fa tsy zay ny mamaika an'ireo olona ireo atao iny ary miaramila eny raha sanatrika mirotsaka io tany io satria ela loatra le fandraisana ndraiky ny fitondrana mirotsaka le tany hojerena fotsiny ve le fananany olona ny vahoakena raha amitaninao de hoe ny fanananay no tedavonay ka noho izany resao aloha za zao ny tompona ndraikitra rehetrarehetra teny ministera rehetrarehetra karazana ministera PNGRC ny fitondram-panjakana rehetrarehetra mivory daholo aiza ny fiantsonany député ny député ny solombavan'ireo vahoaka ireo fa fanaovana tsinitsinina n'le député maro n'izay député fa tsy manana budget amin'izany fa zahay kosa mahafantatra ny vahoaka eny aminay efa ela mifakalalako tamin'ny carrière ary mampalahelo zao de tsy ireo olona eo amban'ireo ihany no mampalahelo zao fa hatramin'le mpamaky vato ary ambadika be ary lasa tsy mahazo asa zao tsy afaka miasa tsy afaka manao trabona reny indray no ataoko hoe trabona zao ka noho izany zany tokony hijery ny fitondram-panjakana hoe inona ny olana ety amin'ny tanàna iva inona no zavatra mesure d'accompagnement omena ny olona ety tanàna iva inona no aingana indrindra amahana an'ireo olona ireo fa ny tsika manko ny mbola mijery fotsiny tsika de fa nareo mpanao gazety no atsona be deabe aingakaingana fa ty afy efa nijery afy ohatr'izao fa ny anay za manokana dia za tsy mahadiny raha ela zay nge manatao hoe lafiratsiko raha mpiara-miasa amiko segela fa ny anahy rehefa misy zavatra io zao de zao ary tsy maintsy atao io afa kosany alohany anaovana an'izay zany efa saika riske ihany anao an'izay fa oza hoe efa niraisy ny fitondrana io mila miresaka amin'ny fitondrana dia atao reo satria le vato rehefa tena jerena le izy zany rehefa afa ny hoe tunnel ambanidia hoe tunnel ambanidia dia tsy maintsy miandry manampahaizana manokana momba an'io afarana avany ivelany fa itya tsika malagasy aloha de tena tapo-pahaizana ary karamainy any ivelany ary tsika amin'izay fa itsika tsy matoko tena ny sasany koa le tompona ndraikitra miala tsiny fa zarany arany miala tsiny aho zarany ary atao ngeza be ampitomboana 10 fois na 10 fois le budget mba hisy hiditra ny aminy
fa tsy fatany tsy rarahina zay budget olanina fa hoe vita ara-dalàna le izy efa herinandro matsy zao le resaka mahakasika an'izy io dia raharaha be ny misy tension samihafa ihany koa miainga amin'izao fotoana zao eny ampefilo eny misy mihetsiketsika eny ilany vato misy toerana samihafa ohatra ny efa lasa lamody mihitsy ty hoe migrevy ny trabona etsy eroa tsy faly ny olona etsy eroa manahoana ny misotranao monsieur Nkatsa mialatsiny angamba fa ohatra ny dirokely ny resaka izy mianaka teo mipiasa an'le resaka vato le hoe tsy masoko loha tsy nahita fa resaka teknika no resahako hoe faisable ve le izy faisable ve za sa tsy faisable de procédure technique moko no resahako hoe le rohatra nazava kely resaka idada toata hoe resaka traditionnel sy ny namana zany taloha ny gasy raha nanao trano mbola mitsangana hatramin'izao le tamboho nisy atodo zany nisy ina tsy fantatro zato taona mahery nefa am'izao efa lasa béton io tsisy manao tso zany le atody ka raha verenana kely zay ataondray mitodika hoe fa maninona ny lasa béton ty fa tsy natao tsolo le tamboho gasy tiako atongavana mantsy de zao hoe iverina am'le traditionnel de angamba tsy ho esprit technicien aloha zay hoe iverina hoe le tradition no anapohana azy io angamba zay tsy hoany amy technicien antony anankiray tenenako zay manko de zao hoe question de garantie afaka mametraka assurance avy le nareo anao le tradition zany hoe zao fomba anaovanay anjay satria raha technicien tsino zao de afaka makany hoe anao trano anao béton de mety misy miexige hoe mety misy tsy maintsy tompona ndraiky hoe tsy ohatrany tsy artifice zay anareo anao béton eo fa ndana hoe approuvé ore amin'ny LNTPB aby laboratoire national de travaux publics zavatra tiky fa azonareo atao tokoa ve na mandana makary amin'ny sokoteko hoe mety tsara ve zavatra ataondrareo zany de misy approbation voaka eo ka zay manko ny teneniko hoe so de tsy zay zany le amin'ny fanjakana zany tonga de mametraka ma technicien zany fa tsy question hoe zavatra micontré na sanatravina fa mety hoe tsy assuré satria raha bolongam-bato ataoko hoe 15 kilo arembonyery amin'ny suite iny zany satria natorotorondrareo aty hoe arembonyery pa tonga any ary amin'ny trano farany ambany zany raha 50 kilo mialany mety efa tafiditra 200 kilo nge zany plus vitesse ny tonga pression vitesse inona mandeha de zay zany tsy fantatro hoe misy ve garant misy ve ny assurance allo arno resantsika misy to de mamaly anao zaho aloha tonga de valiko direct marina zay manko le resaka hoe technicien azonao ny technicien de miaingana amin'ny théorie foana na tiana na sy tiana aloha zay vao mandeha ny pratique zany hoe zaho miala siny am'le fitenena hoe sokony de la pratique no mahosy tonga taloha amin'ny pratique ny sotonana ny résumé ny théorie miala siny am'le fitenena na fa ity pratique aloha io pratique éducation zao tenena ataoko aminao ianareo mpanao construction reny maka anareo maloha aminay mbato maro sy ny karazany iny vato ampiasainareo sy mandeha mail machine anareo reny zavatra reny 150 mètres cube aloha le resaky ery le aoka aloha fa départ de partie resaka ty fa tsy hoe vato molo ampiasainareo vato ampiasainareo molo vato lato 7 tonnes io atany un deux sira kelikely zay tiavanay azy vato plus de 300 tonnes reny tenesy kelikely ohatran'io izy lasa ohatry mahafinaritra be ampiasainareo mpanao bâtiment io tiako tenena ty sy misy expert eo sy misy machine eo sy misy fitaovana ary fomba famihana am'le vy kely okonisy silaka kely de vitanay tiavanay anazy raha anao commande alors monsieur vato konty ataosika ny sarolo misangana tonga avy aminay fa vitanay zany zay sy manana théorique hoe sy manana garant zay fa tananay de mahavita an'izay zavatra zay tiako lazana de ty mato miditra amin'io zahay mipetraka ao ambany ao ene anabavinay mipetraka ao izay ve de hosarotiny alohan'ny tompony de adana daholo mato reo fokon'olona reo hoe azonay antoka reo olona reo ary zay mato migarantie olona reo anabavinay ve de voninay ao mato zay misofoka am'izay zava zay atoko isanay tsaikefa kely zay ombe mipeta-tananay ka tiako tenena aminao zany de zaho enao hoe manana garantie venareo ny garantienay de ny tsaikefanay ary sisofoka mi zavatra tokony hafatenay zahay ka raha izy kosa ka alao zay technique teneninao zay hoe avy leta beky mety mandeha bureau d'étude mandeha ino anareo technicien mety 2 mois 3 mois sy zakany vaoka zao fa hitrosaka hanimbara fa aleo ho resinay ny traikefa kely zay mba eo ampelantananay ary azonay antoka fa mato misofoka zay de azonay antoka izy harosiko laha teo mba so tapaka le raisonnemento eto sika nandrifitrifitany madame député teo resaka traboina na ny ambany na ny ambony zany traboina daholo teo moa madame député fa fandresaka hoe sy de olona sahirana zay le varatra kaso iny eny izy am'olombelona gasy so sahirana am'izao fotoana zao
fa zay kosa de miteny marina aminao fa sahirana manana arapaka ihany zahay de soroko zany fa raha ny vary herosaka anatin'ny kapokanay hitana isan'andro io ohatra anakiray amin'io karera le lazaina io eo aby mako de sy mpiany le resaka ny andre satria mitatra ohatrany sy mame halina izy ty natena ako zany de zao vatony napoka ny eritreretina zay vokatry le vibration le orana mikiza zay sy zakazakaina teto Antananarivo zay nazo ansika teto nandritry fotoana lavalava zay vaky ny tany eny amin'ny bibilava ohatry mba le vokely saileny tapiteny botelany anakiray de tapaka de ndrezera de any amin'ny arabe daholo sy nisy mpiasan'ny commune na mpiasan'ny voirie na ny ministère ny travaux publics nanalanyio vato io izahay fokon'olona ny entana nitondrangadina nanalany io sy natapaka an'io bibilava io tomobilinareo mpanao gazety reny na motonosy tafakatra tany raha sy niasa tananay sy nakariary aminareo fanjakana tamin'ny fanjakana zay sy nakariary tamin'izy zay fa izay niasa aloha zay raiky zay fa roa manaraka zay zavatra tiako tenenina mbola sy tapaka aloha ty mitombo isan'ny traboina maly aloha de mialasika aminao madame député ny mpanao vato sy lasaky valopolo manjato na lasitro tamin'ny traboina tegna maly traboina zay satria gn'antony miaramila emoregy feno karera rey sajosana izay sy anasa inona ary ny ataon'ireo vahoakanay reo azonao mitombo zany hatreto satria hoe sazonareo kotin'io karera io izany motrotony analamanga de eo le mpiasa hoe miafiafy eny amin'ny goudron ary roaly raha vao mikasika amin'io sisy hanohanina dikan'izany vao maika migonfle ny traboina avy ety ambony migonfle la teo ny eo ambany ay zara moa saika anao fanamarina ny rebato Robertson zavatra tiako tenenina fotsiny hoe za e tsy miary mihitsy le hoe traditionnel atao hoe zao méthode ampiasainareo na zao fa zavatra petrako fotsiny any na tsy diako le hoe resaka teknika raha misaka isan'ny antony tsy mamparisika ny fanjakana zay indrindra tiako atokavany tean'izay monsieur Nkaja hoe anananareo garantie samy metraka avenareo tiara sy miavina fokon'olona fa migarantiran'io zay mety ho savy fokon'olona ary taratasy iny fiasana roa apetraka hatrany miambaratonga rehetra na atao zany alohan'ny mbola tsy nieritreritra ny anao solombavam-bahoaka hoe candidat ny solombavam-bahoaka dia efa nifandray ela be tamin'iny mpanao vato iny carrière iny ravitoto iny reny rehetrarehetra reo zany dia tsisy tsy mahafantatra ny tena ary anisany nisy fampanantenana natao tamin'ireo olo reo dia zay resaka vato zay hoe afaka malalaka izy maka ny vato manana ny taratasy ny ara-dalàna izy tiako tenenina reo fokon'olona reo dia manana association ao anatiny zay neny mamora an'le miresaka amin'ny zareo hoe zay nataoko hoe tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana dia ry zareo le association mihitsiny no tonga eo satria ry zareo ihany iny no mipetraka eo amin'io toerana eo ary asany io sy ny karazany fa marina mankony raha ohatra hoe raha tena hojerena izy dia tena marina neny fitondrana ary mety fitiavany fitondrana hoe anao zavatra tsara tsy hisy zéro perte na hoe fahavoazana no mahatonga anazy mijery an'le izy ela be fa ela loatra le olona ilatsaka ihany iny izy zay ngeny atahora amin'ny fokon'olona ilatsaka le izy dia ilay ny arinao efa firitoana hopotika eo fotsiny dia hojerijerena eo fotsiny fa za mahita fa ohatrany raisiko ohatra kely le izy fa ohatra tsy mitovy zany fa le hoe servitanana malava dia amin'olona fotsiny tokony iaino ny fokon'olona ihany izy fa raha teo ianao za zao teo atao hoe tamin'ny herinandro teo tena voan'ny sery be tena voan'ny gripa mafy mihitsiny fa tena hoe io ranom-boankazo na citron tsy ninana na paracetamol anankiray arany fa raha nandeha spécialiste andeha mbola hitady ka tsy andeha any amin'ny généraliste fa andeha hijery spécialiste momba ny ORL mihitsy satria nioriko ny voa ao anatin'le izy non tsy hatrany kosa satria ve nidina tany ny fitondram-panjakana zay ambony indrindra dia tsy maintsy ambony indrindra koa le izy ka le ambony indrindra raha aingana araba tsara faly anio rehefa okireo zany eny tetaviny fa ny olana le izy aingana mba tsy isin'ny ratra sy le vonina zany azo andrao zareo zany tsy hoe trabony mbola tsy trabony izao fa efa manantanina ny vony dia alao sorohana zay foana mampienikaja ny olana zao za zany mahita fa itsika zany dia tsy mba haitiny tompona andraikitra mihitsy ny misoroka izao resaka valala ohatra valala reny raha nisy teto Madagasikara ny valala voaingana teo dia nyteny ny ministra tompona andraikitra voalohany ministra ny agriculture efa napozina reny fa tsy mataitra reny fa efa napozina olona tompona andraikitra ve ianao
dia zany ve no valy teninao efa napozony reny zavatra reny animbalana zavatra be dia be zany zany tiako tena tokony isorokitsika amina zavatra avoina voajanahary ohatr'izao ary tokony olona manana ny traikefa no tokony hijery anay betsaka zany ny malagasy indrindrandrindra momba ny voina tokony omena formation foana dia alohambola tsisy atao hoe efa bolana alohany trangana io dia efa sorohana daholo reny amin'izay raha mitranga le loza dia mba maivamaivana sisy ireo olona miandry rehetrarehetra ireo mety anatevina n'le araky iverenako le teniko teo hoe lasa ohatra ny lamody ty le somary mitokotokona kely tsy midikidina andalambe kely tsy aroty amin'izao fotoana izao ahoana no mety zavatra mitrangaka mahatonga izy ireny fa nga tsisy toromarika mihitsy ve tonga eny aminareo eny amin'ny faritra ivy eny ohatra eny amin'ny faritra ambanimbany toerana zany hoe alamino ahoana ny fomba andrindranana io ny sefoko tany voakasika zany commune voakasika zany chef district sy ny sisa ao anatin'le hoe vona miandra zay indrindra le ndresako teo misy nikaja hoe voalazana teo moko le izy hoe resaka fandaminana resaka tokony hitondrana n'le izy mba ampilamina ny resaka eny io moko le nasiko tamin'ny tety amin'ny voalohany hoe le resaka fandaminana mihitsy no ohatrany hoe lasa lamody ve zany le rehefa mitaky zavatra dia tsy fantatro ohatrany hatrany amboloha mako izy io ohatrany fitondrana efa talolo teo ohatrany zany zavatra tsapa zany hoe rehefa mitaky zavatra dia tsy maintsy midina amin'ny lalambe aloha zay vao misy miaigno zay vao misy miaigno zay zany ny ohatrany lasa lamody fiainana zany satria surtout zavatra grave ohatran'izao zany amin'izao zavatra iaina zao raha hitatsika kely ngamba teo ny tsy fantatro mpampianatra frame amin'ny EPP reny tsy fantatro na ny fomba fatahorana azy dia navoaka hoe zao nareo ny recruté tsy fantatro na hoe efa marina fa efa ela loatra nareo nampianatra zany mampalelo fa mba raisiny nareo tsy fantatro fa tsy maintsy niatsika aloha izy vao nandraisana vahola zay le izy zay zany zay zavatra hita hoe vao vetivety tsiny fantaloha zay fa be dia be naninona hoe milahatra mitokona ny be bokotra tsy fantatro efa betsaka dolo nanao zavatra nataony dia ohatra mahazo valiny dia zay mahazo dia manginy zay mahazo nanao koa ny trabona ka zay le tena trano hoe politika etsy andaniny tsy fantatro tsiny zay manosika vaorina sao dia tairo kely mba velomiko sotomoko ny lakolosy fa sao dia mba zay no mahataitra andrareo ny tsika moa zavatra efa voajanahary efa misy tokony hoe efa tokony tsika misy vonjena fa tsika tsy mangataka tsika tsy miteny asondroto ny karama fa ny tsika efa retina mbe akoditry ny tsika ka inona tsy zotsika amin'izany veko ndomba sotomona aloha fa no arapaka androany raha misera dia tokony hitarika sarety lozana mindretana dinonandray no nefa ny zavatra miditra anatin'ny tokantrano io ary zavatra sakafo kely miditra anatin'ny tokantrano io raha misera mandeha mikarama mitarika sarety raha faramazy ataoko hoe 9 ndray andro ataoko hoe 7 ohatr'izay nefa misy olona enina mianako dia io raha misy efa tratra le traboiny herinandro lozana mindrafindreo iny zany le 7 herinandro banka dia raha misy marary eo no vokatry le izy misy vera eo vokatry le izy dia hoay zary le olona inona ary no ataony eo dia misy kote marina zany fa hoe tokony mba sotomona aloha herezy mara tsy nisitona fokon'olona rehetra izy mba antsitraboiny fisitraboina nanao alizy dia ohatrany hoe fa raha ndritrirety amin'ny tanàna ambany zany no lahatra na traboina na tsy traboina hoe vonjeo reny ty amin'ny tanàna fa tena ohatran'izao hoe tsobodrano zay mandeha ohatran'izany mihina fa misy zavatra hafahafa ngamba dia fa ka inona zany zao le tena hoe zavatra andrasan'ny olona eny amin'ny faritra misy anareo iny ny zavatra andrasan'ny olona zany zao concrètement zany hoe zao tsika anaty rano dia ahoana ny atao miandry mpitarika ve andamina sa hoe miandry motopompe ve sa hoe miandry solombaolana aloha araka ny teny madame député teo tsy fantatro hoe inona mapety na tsy mapety satria nyteny izy teo le resaka motopompe trohana andrana tsy nefa efa mitovy avy amin'ny trohana ato dia tsy fantatro hoe vase communicant makaizy zany namakaizy amin'izany le rano fa de toute façon tokony misy hoe hiry tiany satria hitanareo am'le ao amikaiky ny apeflo misy pompe any eo misy bassin de pompage io zany io ary iva noho ny canal andretany am'izao fa miaspiri foana io dia mitroka manary foana ary zay aza no ananany faritry andramanalina sy sotry aniny avantage kely hoe mba avyavy le orana dia afaka ndray andro dia mba ritra ndray satria io mba mitroka ihany makany amin'ny canal andretany zay avy no izy dia zay zany tiko tenenina hoe tokony mba hitsehana foana zany le zavatra ohatran'izay io moa zany tsy fantatra tsony koa le
le voalazako tany voalohany hoe ny fako ange miparitaka raha ny tanàna de tsentsina foana ny kanalina de tsy fantatro hoe raha solution immédiat zao aloha zany any am'izao de sanatria vavaladinlela mety diso ary mety troany olona vato angamba le hoe raha itiny amin'ny mopera hoe azavoany any anao inona mety varatra mopera de azavoa so de troany olona mba ny tanàna vato am'zany fa antiko tenenina fotsiny de hoe io a raha tsy misy ny fiaraha-mientany rehetrarehetra hoe inona ny zavatra tokony ataotsika re olona iranana feo zany na asa zany na finiavana zavatra iramanao de tokony zavatra miaramanao zay zany tokony hitariana ny olona aloha hoe andao iarakan'adio daholo velo sa andao iarakanao an'izao daholo zany no tokony hoe zany hoe tokony miaramanadio aloha nefa zany a raha tsy hoe misy fanomanana misy fanofanana misy tsy fantatro ezaka lavitra be tokony ho atao a mbola ho sarotra amin'ny satria ny antony tenako an'izany de zao hoe niveau de vie amin'ny tanàna ambany iny ake ka tsy mitovy fanalavitra be farak' zay fanalavitra marina fa misy eny mipetraka amin'ny professeur fiany hoe ny licencié ingénieur be de be eny nefa tsy manana CP eny dolo mipetraka koa ny akamaroany de raha miteniny atya manambany anazy lafa zay anakiray zay hoe manambany anazy zay resaky zay fa kosa le hevitra mihitsy ny tsy mifakahazo raha miteny ianao zao ohatra nyteneko tamin'ny tenentsika teo hoe efa plus ou moins traditionnel zay ianao zany mba hiteteny hoe zao fanatsarana tokony ataotsika ty amin'ny tanàna ivy ety ny anao zany zay teknôlôjia sena zay italia tanànanao zay midona am'le aivan'le hoe faripahaizana ve ny tenao tena zay mihitsy ny tena marina any mihitsy zany ny tena mbola masarotra am'le amin'ny tanàna amin'ny faritra ivy iny le tsy fitovina niveau intellectuel mihitsy ka sao de tokony zay no avadika arena de trandrana efa miresaka vahaolana antsika raha matosolo mavambahoaka ny vahaolana ny fahitako azy satria eo a le faniliana andraikitra amin'ny samy tompona andraikitra raha tsy hiteny ny commune urbaine Antananarivo omen'ny olona tsiny a ny ministera omen'ny olona tsiny a ny fitondram-panjakana omen'ny olona tsiny a de iny zany a tokony ho apetraka zay satria tsy mitsinjara marina mihitsy angely hoe ny fitsinjaram-pahefana no anisany fampandrosoana fa rehefa omena andraikitra ianao de omeo koa ny motivation izany hoe omeo koa ny vola anataterahanao aniny asa izay ho ataonao iny dia am'izay dia samy manana ny andraikiny raha ohatra zao ohatra andraikitry ny commune le izy a dia tonga dia ka mahazo ny vola ny ara-dalàna ny commune dia am'izay zany a tsy afaka manilika izy hoe ministera ary nanao an'izao ny anina ary nanao an'izao fa zao tsika zany a lasa ny fako ve avy amin'izy tokony commune ny anao an'io fa aiza ary le budget ny commune misy ane a ilay vola tokony hiditra any amin'ny kitapom-bola amin'ny commune ireny etra azo any amin'ny hydrocarbure reny izay lalàna lanina tao amin'ny interméra-pireneny io satria reny no anamboarana ny lalana any commune zany fa tsy ny lala-pirenena ka reny de mampalahelo ihany satria zao rehefa natao ny budget ny fandanina ny teti-bola-panjakana dia 500 ihany eny ny fitsinjaram-pahefany nefa ny de tena hoe natao mafy mihitsy zany hoe io ihany no fampandrosoana faly daholo satria tena marina zany ataovy avy any fotony voateny ny lalam-panorenana zany hoe miainga avy any fotony ny fampandrosoana zany hoe miainga avy aty amin'ny fokon'olona zany ny fampandrosoana kanefany ilay budget iny zany atao popoka be le izy fa aiza ary le ety manana anaovana le izy normal le olona rehetrarehetra hitroatra daholo ny PDS zao sy ny mpiara-miasa aminy dia ohatrany hoe mahazo tsiny any aminazy daholo ny rihatra za tsy miaro anazy tsy maninona any aminazy ny rihatra de tsy maintsy nanao conférence de presse izy mampaneno lakolosy raha vahoaka n'Antananarivo zahay ane ka tsy manana budget amin'io fako io zany zany anisany zany vahaolana ny hitsinjarana ny andraikitra fa roa manahaka an'izay de ny hitsinjarana ny vola koa ny fitsinjarana ny vola ny tena ao anatin'izay de faloha manahaka an'izay fifampiresahana ino any ana averiko foana raha resaka io cellophane io zao tsy potika manko io akora tsy potika izy io ka noho zany io tokony efa ela io no tsy mahazo ampiasaina intsony satria tsika tsy mahavoatandrina hoe raha ity de atao an'izao mba tsy ho alefa any amin'ny canal sisy fa io anisany manetsina n'io canal io marina ny indraindray ny
fitondram-panjakana hoe problemanareo tsy fanarahanareo lalàna ny mahatonga anareo anaty rano maloto ohatr'izao hoe fa kosany azafady fa tsy ireo olona ireo no tsy manara-dalàna fa arao aloha ianao miteny aloha hoe arao aloha ary ny lalàna miainga avy aty ambony dia manaraka daholo ny zanaka miainga avy any amin'ny ray aman-dreny dia manaraka ny zanaka ary vao aloha ny olana n'le olana amin'ireo olona ireo zay ianao vao miteny hoe tokony tsy anao an'izao tsononareo satria zao aneny natonga an'io fa le olona ve ao anatin'ny mamay ao anatin'ny fijaliana ao anatin'ny ratsy rehetrarehetra dia latsa ve no andeha ataonao anazy dia hiditra ao aminazy ve zany dia normal le olona raha ohatra ka tsy hitany tsony ary zay tarainana satria zay no ataonao dia midiny eny an-dalambe izy le resaka hoe fanomezana n'le volana fanamorana ny fihetsihan'ny fokon'olona mba hamahana n'le olana eny fotony efa miresaka vaolantsika dao fitino ara hoe andriamato randrena soavina ny vaolana tena tonga zany dia azo atao na io amin'ny antanatohatra ikarakarana taratasy samihafa na ny fomba fahanareo mihetsika mahana ny olonareo eny amin'izao fotoana voalohany loha sotra betsaka andriamato eny kazy ny anay zany dia efa tsangatsangana ihany nanome fisaorany fanao fanjakana zay mpitondra fanjakana ambony nanao tokoa izy sy mandiano sy mandialina nefa kosa ela loatra aza atao ela loatra misaly ny vahoaka eny miandry mitebiteby lava ny vahoaka eny eto aloha dia sokiro kely aloha haroto kely sy farany ty fa tena mavesa-danja ihany koa ne zany ary efa laza taminao ato hoe fa mitombo ny chômage mitombo ny traboina aminay mpiasa vato eto zao dia efa mandrangaranga sahady ny mpitondra fanjakana atreto hoe faritra nalamanga ray manontolo sy mahazo soa ny aso sasa vato kono za aloha mbola seno fa nihenoko mandehandea zany feo zany ny tekola zany dia ty sy resaka vokatry ny asa vato ange tompoko na tonga gn'amrova hiazery ny tany vato tomiro sisy karera eny sy resaka asa vato avy ety aminay ety ambato maro sy avaratra akaso ange tompoko na vato ny ilany bibilave fa vokatry efenigny ranonorana amin'ny lasaky ny conséquence ny fanakatonanao n'izay carrière zay misy firma gn'olo chômage gn'olo sy asa o anaty zay zavatra zay nisy efa sapaina tamin'ny taondasa ohatrony reny taminay faritra varatra akaso sy ambato maro iny milaza aminao andriamatoa enikazy fa manomboka amin'ny 10 mikatona daholo l'épicerie fa eo anao dia endako zay ko amina hoe mpivarotra koba endana daholo hatrany amposiny ranona lasopy misy manendaka satria io fotom-piveloman'le olony esy an-dany zay ihany koa dia izy ary moa mba hanangana tragno construction adira sy mesy voatoka zao manko anena mafimafedy rehefa samy mba manao béton daholo efa mpisamy manao vodovato daholo araky teny ramosetr fa voatra ny tany fa sy vitana rosopeta sony marina andriamato teknisiana marina tokoa lenao efa miezaka daholo ny tsirairay zao amin'ny vato amboarina io ka raha tany ty raha moa ka sisa zay asa sy fatako na ny ambato miraha vavy agny ohatra voisy carrière anovana vato iza sy de le olona milliardaire sy manakatagno mba nao vodovato dia hitomondray zany le resaka asany samy sy manara-penitra zany isy ao am'ty firenena ty fa enitra tsika hivanina am'le rosopeta ndray ia zany deto manangana feo kely aza atao ansonzay misy re zay mpiasa vato amin'io carrière na io mahavita sika mianakavy io na io nizaniza na ny mpanan-karera ny manakatao misy aragny tena mampiasa azy zay mafiady moa mitratraka mba hivelomana ka ny tiako lazaina zany dia mangataka eo anatrian'ny manam-pahefany ireo mpitondra ambony aza atao ela loatra re ka raha ohatra soko zay dia meo alalany zahay tratraka vato hanaovana azy fefa vonina am'izany zahay vonina am'izany tsetratsetra fotsiny misy enkaja ohatrany hoe mandrendresaky zokiato raha fieritretako anizy hoe asa vato io vato ambato maro fe zany mety tsy anaparitana ve izy hoe anaparitana fa hoe azo alaina hatramy firy taona zay mihitsy misaritfantanina tsara ihany ko zay ka eny izy io mako zao zay indrindra mako le problème atretro zao ny kitikitiny raha fanjakana zany sy ny karazany dia resaka environnement ty amin'le tontolo iainana ty io na mbola sinisero zao defa voelingelina tamin'izany zay hoe manimba tontolo iainana sy ny karazany ka omena fepetra zany hoe am'izao fotoana zao izy aloha sy nametra fa raha gn'approfondirany vato io aloha natatsika plus de 10 ans mbola sy lany vato na 20 ans mbola sy lany vato lampio sy lany io hatreto fa ny fepetra ray sy ny fanjakana amin'ny resaka environnement zay indrindra mbako zay ndray ohatra za sy miteny hoe ny fitondrana am'izao fotoana fa ny fitondrana ny fanesy atragny dia manelingelina am'ty resaka environnement ty sy hita raha zalahy anefa le zezika ery am pedro ery andralanitra dory dia tena sy fakahitana misy ny fofona amin'le ery am pedro
izay sofindrivotra mianandrefana atratiankaso nge andray sora sy atia fo fifaty nge ampandrenao mifofoka ny rivotra maloto io daholo ohatrany sizerena fanjakana ihany fa izay mpitandraka vatona zay refa manimba environnement eny ary efa mihoatra ihany fotoanatsika omeko fitenenana tsirairay ianareo manomboka azy ianao Andriamatora Barjona dia ianao aveo mamarana azy ianao raha matosolombavambahoaka ao anatin'izay hoe traboina ny Tananarivo eninalina eo raha notare marika ofisialy amin'izao fotoana izao andao ary atao hoe manoloana tompona ndraiky tsika misy miainy ihany ny fandaharana inona no teny zahantsika mitina anazy tsirairay avy ao anatin'izay ny fandraisana ndraiky tsy nisy ambatan'olona sy ny fandraisana ndraiky ny fanjakana ny loha hevitra nentintsika nitondra ny adihevitra tamin'ity ariva ity miezaka mamitina azy no anjara fitenenana farany tsirairay Andriamatora Barjona François d'Assise eny misotranao monsieur Nkaja ny zava-dehibe moa zany dia nafahana nitondra an'izay feo zay teto indrindraindrindra solona tena ny faritra iviny mety hoe tsy nasolo tena hatramin'ny farany moa zany hoe mety betsaka ny zavatra tsy voateny nefa moa efa ao anatin'ny resaka traboina ny resaka nitondrana ny resaka teto ny vahaolana angamba mikasiky ny ataoko hoe mety vahaolana vonjomaika aloha zany amin'izao ny tondrantsika ny fanamaivanana ny vesatra vokatry ny ranonorana ka hoe mety hanamaivanana an'ireo resaka traboin'ireo dia tsy misy afa-tsy mifamizan-tanana angamba aloha zay ny zava-dehibe indrindra amindreo rehefa tsika samy eny amin'ny tanana ambany no mifamitanana dia angamba mbola tsy maintsy ohatr' zao foana io zavatra amin'izay io rehefa aveo angamba mety hoe iantso amin'ny fanjakansika na fanamahefa hoe reto zay efa mivondrona reto zay efa nanomana zavatra ohatr'izao avy amintsika mitondra le solution zany le vahaolana hoe zao ny tena mety aminay ka ahoana ny hevitreritrareo mety mba hanafahananay amin'izany zavatra izany raha mikasika ny rano fotsiny angeny jereny dia ny rano efa tsisy fivoahana zany amin'iny efa tsisy fivoahana ntsony aloha afa-tsy ny hoe anao curaziny canal andretany angamba sy ny hoe isy moto pompe be variny antiopa andeha amin'iny diginy itroka avaty tsy fantatra hoe mety solution zany fa rano curaziny canal andretany iny ange tsy ho atao hoe resaka sekalinina akory ny anao azy fa angamba asiana zay asiana poclin curiazy mandavaka azy amin'iny mba hafahany hoe lasa lalindalina kokoa zany ny fitsonjovana ny aorina zay fa tsy de hoe ny am'izao loatra satria am'izao zany tsy vita tsony ange zavatra efa iainany io aloha zao ka izay ny tiako tenenina hoe tsisy afa-tsy firaisakina ny tsirairay ary ny fahatsapahatena ny tsirairay aloha mba hoe misy fivoarana vonjomaika aloha na tsy ho atao kory le fivoarana rehefa aveo sanatria vavaladiny lela fa hoe fahadiovana mba misy zavatra miova aloha amintsika mianakavy dia akoatran'izay ny fangatana angamba misy ambindrepavilanitra député eto dia hoe mba ijerevana ndre vahoaka majinika ireo satria mety efany aminareo indrindra fa nisolombavambahoaka hoe mba ajereo reo olona reo satria raha ny teny hoe gouverner c'est prévoir tsy fantatro hoe mety fandisy hoe zany eritretrany hoe matoa latsaka olombofidy dia tokony mba efa nanana vinavina koa hoe raha midona am'izao tokoa ny olona zany inona no tokony ho ataoko eritreritro aloha zay dia zay ny eritreretro hoe anaovako antsoava amin'ireo mpitondra fanjakana olombofidy rehetrarehetra indrindra moa fa ny anina mahefa mba ijery an'ireo olondreo aloha anafaka an'ireo satria zay moa le fatahoranay hoe ary tena atahorana mihitsy zany zay hoe raha zao moa misy kolera sanatriavina ohatran'izany zany dia makaiza dolo le olona be dia be ambanireo zany ny tena zavatra atahorana makasiraka tompoko Andriamatora Andrena Soavina mamarana ny anjara fitenenanao enao eny tompoko voalohany aloha dia misaotra besaka anareo teto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM sy ny Cool FM nanasanay mba nampitanay ny hetaheta-ponay sy ny zavatra mba mahararirary aminay my zavatra loza midona mahazo anay zao ny ahy zany dia ansoavo mitondra fanjakana aza dia tao ela loatra rehefa mizaly zahay ny tokantranonay elanay ekena fa miasa ianareo marina zany isona be dehibe ny vitanareo reo nay zany nasa zany nefany aza dia lalovina loatra dia tao ela loatra fa sahirany zahay raha tanytika ohatra ka mbola manahirana amin'ny resaka arabola resaka kozaoko ezakezana zany raha malala ny zava-misy amin'izao fotoana dia omba meo alalana zahay re
efa mba misy any ny sara sitrapo raha sy teny efa tenin'ny Ramatosolom-bavambahoaka teo voniny izy ny anampy anay am'le resaka zay mba kely eo am-pelatana zay mety netreteo 20 millions tetavinay de vitanay io ary zany fokony olona de d'accord am'izay ny fotoanany menay mba de efa napetraky eo fa sy moatry tapabolana de ho vitanay sakany sy andavany io ary efa mba misy ny traikefanay am'izay resaka asa vato zay aleo re ao ataonay sao de sery tokony vitany anamalao tokoa moa le olona ny amin'ny anavanitrako de mahafaraparany ihany koa aza de tao ason'izay loatra re ity resaka fitrandrana ivato fikapoana ivato ty fa iteraka chômage fanambara fa de amafisotra mararary aminay ihany koa de sotra betsaka to fa Ramatosolom-bavambahoaka mamarana azy ianao fitipiteny mamarana koa vita ihany ity trapona ity rehefa zao zany izy hitatsika zany fa tena mahavaivay mivahoaka fa aokatsika tsy hovariana amin'io koa fa ny ao arinan'izao zavatra zao dia tena ho sanatry ho mosary ve maly zao andeha mividy vary eo amin'ny fividianako vary isan'andro tsy nisy intsony ny vary fotsy satria efa misy ny olona manambola manangona vary zao satria hoe itombo zany ny vidy vary tiako tenenina zany ny tompona ndraikitra zao de tokony tsy hovariana amin'ity zavatra ty ihany fa zao de efa tokony hojerena ny hoavy fa afaka 3 volana eo de isy explosion sociale sanatria amin'ny vava tiako tenenina zany aokatsika mba hanana an'izay esprit hoe misoroka fa tsy andeha amono afo foana satria efa tena tsy zaka intsony ny zava-misy ary ny amaranako anazy dia ny resaka fitaovana raha resaka amin'ny pompier na palahelo moa izy ny tsy teo nefa ny Jean izy ny tokony hiteny an'izany satria ny pompier ty Tananarivo renivohitra ihany manana amin'ny pompier ary ny isan'ireo pompier reo raha nisy zao ny teny amin'ny deuxième foana manko io ny any amin'ny misy anay ny mienjeran'ny éboulement iny zany dia pompier zany miantso pompier efa 12 miantso pompier olona anankiroa ny tonga eny miaraka amin'ny angady tiako tenena tokony hojerena aingana aloha atao manerana ny nosy zany pompier zany ary omena fitaovana recrutena daholy mba ananana asa koa ao anatin'izany satria tena mampalahelo zany de anisany mahatonga tsy mahavita n'ilay vahaolana zay zany tena hitako hoe tokony hojerena zay zavatra de eto dia miondrika amin'ireo niarambona rehetrarehetra ary mampahery tena mampahery anireo mbola ao anatin'ny fahasarotana sy ao anatin'ny mamay am'izao fotoana izao fa dia mirarisoa indrindra ary mahereza fa tsy maintsy ho tonga foana ny vahaolana sotra tompo eny ary mankasitraka anao Ramatosolom-bavambahoaka misaotra anareo telo mianadamianaka nanaiky ny vahiny tato anatina fandarona mikolo-hevitra tamin'ity aliny zoma ity ny BNGRC sy ny pompier isan'ny nasaintsika fa noho ny antony izay miankana amin'izy ireo dia tsy afaka nanatrika n'izao fandarana izao izy ireo na izany na tsy zana ny hoeverina fa ny resaka ateto dia nahafahantsika olo-pirenena tsirairay nahafantatra ihany koa ny zava-misy nahafahantsika ihany koa mahalala hoe tahaka ny ahoana ny tokony ho anjara andraikitry ny tsirairay ao anatin'ny zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao tompo klasy tompoko vavy isaorana ihany koa ianao niaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'ny fandarana mikolo-hevitra tamin'ity ariva ity amin'ny heriny anio toy izao indray ny fotoana antsika manaraka veloma indrindra tompoko klasy tompoko vavy